Oui, raha tiana homby ny refondation dia zarazarao ny vola ho an'ny olona ao a Madagasikara. Amin'ny taninareo aiza ny ahitana vola? Ny ahitana vola de tsotra. Miimprimer vola ny banque centrale, de ahena ny taux d'intérêt, de omena crédit ny mpanjaka, de avy eo atombo koa ny impôt sy atao ny inona moa ty izy hoe ny révision fiscale na ny ajustement fiscal an'ireo entreprise be de be tsy nando reo, tsy nando impôt reo, de mahazo vola ny fanjakana, de iny any tsinjarainy any amin'ny olona rehetrarehetra any. Zany politique zany no atao hoe politique de policy mix en matière na politique économique de relance. Zany hoe politika budgétaire afangaro amin'ny politika monétaire, de iny any ny relancer ny économie. Politika budgétaire ho an'ny mpanjifa, politique monétaire ho an'ny mpanjaka, de zay no atao hoe politique de policy mix ahafahantsika mivoatra mampandroso ny toe-karena Madagascar. Bonjour les amis, bienvenue aux inconnus sans rancune pour les ennemis. Alors, mazava ho azy fa ny tena problème majeur amin'izao fitondrana vaovao zay mitsangana zao de ty fitondrana milaza azy hanao refondation ty de resaboly io. De za tsy fantatra koa hoe iza ny manome vola any zareo, sy manome ny karama any zareo, sy miantoka ny carburant nisy rehetrarehetra. C'est dangereux io resaky io. Ka eto de tonga de io vola io ny resako voalohany indrindra. Satria ny olona manome vola any zareo no ananany zareo dette morale zao, de ho sarotsarotra ho any zareo ny hiala am'izay dette morale zay. Ka eto tonga de m'intervenir tout de suite manome hevitra any zareo ahafahany zareo miala am'izay dette morale zay. Ka premièrement zany de zao ny tena zavatra tiako tenenina. Ny fomba ahitatsika vola ho an'ny budget mpanjakana de ny révision fiscale sy ny redressement fiscal BDP atao amin'ireo entreprise BDP eto Madagascar reo. BDP zareo reo no tsy mandoa imboa na nanao optimisation fiscale farfelue pour ne pas dire hoe trompeuse. Donc zay resaky zay tokony jereny fanjakana fa ao de fa BDP ny vola azotsika ampidirina any amin'ny entreprise, any amin'ny budget ny État. De etsy andaniny koa ny tadiavan'ny fanjakana vola ahafahany mampandroso ny toe-karena dia ny création monétaire sy ny fahaizana amin'ny distribuer ny monnaie io ary ny fahaizana amin'ny détruire azy avy eo. Ka zay no atao hoe politika policy mix en matière de politique économique. Ka zay ny tokony arahan'ny fanjakana raha tiana handroso Madagascar. Ny politika monétaire zay atao de mba hanana ny fanjakana fahafana sy ny banque rehetrarehetra ao Madagascar fahafana manome crédit ho an'ny olona zay rehetra mpanjaka na manana capacité d'investissement. Ohatra hoe manana tany midadasika izy tanina mangahazo na tanina katsaka, de tsy hitako ny tsy hanomezana crédit an'iny olona iny. De avy eo nefa mba tsy hisy crise de surproduction le izy avy eo de tsy maintsy haitsika koa ny manome vola ho an'ny mpanjifa. Fa zay vola an'ny mpanjifa zay zay vola miditra am'le produit d'impôt amin'ny alalan'ny redressement fiscal sy révision fiscale ataotsika, iny no ananany fanjakana vola, de iny no anaovany redistribution de revenus any amin'ny olona tsirairay avy any amin'ny alalan'ny fanampiny isan-karazany zany, sy ananany fanjakana koa crédit ligne budgétaire zany ahafahany mividy ny vokatry ny mpanjaka. Ny mpanjaka zay ny azahoany vola rehefa tsy hanome vola nefa misy ny banque mondiale, de amin'ny créer masse monétaire tsika, de ampidinina ny taux d'intérêt natao zéro mihitsy ara pourquoi pas ny taux d'intérêt fa hojereneo zany rehefa tena haiko tsara ny hoe inona ny structure ny inona moa ty masse monétaire misy eto Madagascar,
sy ny inona ty capacité d'absorption de l'économie malagasy am'izay base monétaire atobaky zay. Azo atao zéro io fa arakaraky ny analyse ataotsika zany no afahatsika manao azy fa tsy hiditra amy détail loatra aho. Fa ny zava-misy zany omena vola koa ny mpanjara amin'ny alalan'ny fampidinana ny taux d'intérêt de zarazaraina le crédit. De zay no atao hoe politique de policy mixte, politique monétaire ampifangaroana ny politika budgétaire. De avy eo am'izay nefa mba hahafahan'le vola mazava ho azy mikorina tsara any amin'ny ekonomia any de tsy maintsy asina créer ny fanjakana ny marché BTP atao Madagasikara mba hahafahan'ny mpanjifa mahazo an'le entana zay vokariny mpanjara ny entreprise rehetrarehetra. Asina marché BTP zany eto Madagasikara de amboarina koa ny lalana hitanterana an'ireny vokatry ireny. Ka ny lalana tsy amboatra lalana route mihitsy ny tsika, enfin amboatra kely ihany tsika fa ny tena lalana amboaritsika de ny lalan-dranomasina sy ny lalana inona moa ty sy ny lalana lalam-by io no atsaratsika. De zay ny zava-dehibe. Ka zay rehetrarehetra zay mila détail BTP, mila fanazavana antsiplié nefa zany hoe tsy ho tantaraiko eto aminareo fa joker ananako zay raha tantaraiko le izy lasa misy olona mandika vilana avy eo de ohatrany hoe eritreretin'ny olona fa tsy possible. Fa possible de possible tokoa zay. Ka zay zany ny torohevitra omeko ny fanjakana raha tiana handroso a Madagasikara. Couplena am'le politika monétaire ny obligation'le olona zay manao exportation, manao vente any l'extérieur, i rapatrier ny devise ny zareo any andafy any. De anatin'le politika ny écoulement n'le produit atsika koa vokarin'ny mpanjara de tsy maintsy tratsarintsika koa ny pénétration n'le marché à l'extérieur am'le produit anany atsika satria tsika manana produit spécifique ane tsy misy raha tany de moramora amitsika mipénétrer ny marché extérieur fa zany hoe mila fotsiny tsika mahay mifanjara amin'ny olona any amin'ny extérieur ahafahantsika miécouler ny produit tsika. Fa ny tsy fisimbola hoentin'ny mpanjara miasa io ny tena antony mahatonga atsika reraka de reraka io. Impossible mihitsy misy olona manana tany katsaka, misy olona manana tany mba ngeza midadatsika fa tsy voavoly mihitsy. Nefa fantatsika tsara fa BTP ny anoanana misy eran-tany. Ka mila finiavana, mila fahaizana mitantana an'le vola sy fahaizana manaparitaka an'le vola ny zava-dehibe eto. Ka ho feheziko le resaka fa sao de hoe lava loatra. Politika monétaire sy politika budgétaire no ataotsika ampifangarotsika ny tanjona de izarazarana an'le vola. Ka rehefa zarazaraina le vola am'le politika monétaire, le rythme am'le distribution am'le vola no ataotsika jeretsika kaiky. Raha ho zarazaraina koa le vola am'le alalan'ny politika budgétaire dia ny fomba anomezatsika koa ny rythme koa zany tsinjaratsika an'le redistribution am'le produit de l'impôt sy le ampahana budget ataotsika am'izay resaky zay iny koa ny jeretsika kaiky mba tsy hampisy inflation na sanatriny zany koa hampisy crise de surproduction koa le zavatra de eo ny tsy maintsy anaovatsika azy. Ka tsy hiditra amin'ny antsipriany eo fa amy manaraka manao misimisy raha invité ny mpanao gazety any amy télévision misy an'zareo any sara misolanga moa sa inona le fangarojanahary na le dondresaka amy TV plus reny oa na Real TV vonona ho invité nareo ilazako aminareo ny antony ny hevitra tsara ampandrosoana ny Madagasikara. Fa za raha retsaka hoe fa raha toka le resaka hoe hanova rafitra sy ny karazany resa be reny. Ny rafitra misy akitsiny efa tsara fa ny olona mitondra azy ny tsy mety. Ny rafitra fitantanam-bola ny tokony hovaina ary de zay ihany. Sotra betsaka nareo fa manaraka manao misimisy. Manjakeo.